Raha rakotsafo moa ny filohan'ny fikambanana AMAO ity nilazany fahafaham-pony izy mazava ho azy tamin'ny fanatanterahana ity andiany faharoa tamin'ny course pour la solidarité féminine ity. Araka ny amarany ary dia fampiasana tanteraka ny an'ny fikambanan'ny AMAO nanatosa iny fananan'iny zotra araka ny tokony ho izy ny rehetra isan'ny nampiavaka ity andiany faharoa ity izy dia ny fisian'ny lehilahy tao anatin'ny fananana. Andiany faharoa amin'ilay course solidarité féminine nanahoana raha ty andiany faharoa ty? Tena nafinaritra satria be dia be ny mpandray anjara nahatratra eo amin'ny 700 eo zany dia misy 2 ny ekipan'ny vehivavy dia ny ankoatran'izay ny lehilahy dia arak'izao iaraha-mahita eto amin'ny lapantanana Antananarivo zao fa be dia be ny olona ny olon-tsotra raha tonga manatrika an'ilay izy dia faly zany izay eo amin'ny association malagasy des olympiens ary efa misaotra sahady an'izay nanampy rehetra zany satria tsy totosa ilay hetsika raha tsy nisy an'ilay nanampy. Misotra araka ny tokony izy ve ny faninanana tamin'ny ankapobeny amin'ny lehilahy na ny vehivavy? Misotra araka ny tokony izy ary tena nisy inona moa nisy mpiambina zany teny amin'ny lalana teo ny commune urbaine Antananarivo ny police municipale zany niantoka ny resaka sécurité dia hatramin'izao zany aloha tsy nisy ny réclamation tonga aty amiko dia amiko zany hoe nandeha tsy nisy olana na nareo mpanao gazety angamba mety nahita an'izay.